Fa namoaka ny fanapahany manodidina ny lalàna roa androany raha teo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana ny HCC ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana izay nasiany ity farany fanamariana ny andinin'ny faheniny ary ihany koa ny lalàna mahakasika ny CLD na ny vondron'ny fampandrosoana ifotony no ny fantohany izany. Nambaran'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC fa tsy mifanaraka tsara amin'ny lalam-panorenana ny andian'ny fahenina amin'ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana enina amby folo sy roa arivo. Ity andiany ity moa dia mamariparitra ny sora-bola izay ho ampiasain'ireo androm-panjakana sy ny ministera ary ireo rafitra isatokony. Roa no nambaran'ny HCC ho antony izany ao amin'ny fanapahana navokany androany. Voalohany amin'izany dia ny tsy nahatafitra ny teti-bola ho ampiasain'ny CENI ao anatin'io lalàna io. Ny CENI izay tokony anana teti-bola malo tena tanteraka raha araky ny lalàna hatrany. Nomarian'ny HCC moa fa tokony ataon'ny mpanao lalàna faran'izay aingana ny ampidirana io teti-bolan'ny CENI io ao anatin'ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana enina amby folo sy roa arivo mba hampaleo tena tanteraka ny CENI. Antony faharoa ny mikasika ny fitsinjarana ny vola natokana ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay nomarian'ny HCC hatrany fa tokony angarahara tanteraka ny fitsinjarana azy ary mitovy lenta tanteraka fa tsy isy atao zanak'ikala hafa. Azo avoaka anankera avokoa anefa ny andiny rehetra tsy voakasika ireo fanamarian'ny HCC ireo. Tetsekilany koa araky ny fanapahana hafa navoakan'ny HCC androany any dia mifanohatra tanteraka amin'ny lalam-panorenana ary tsy azo avoaka anankera ny lalàna mikasika ny CLD na ny vondrona fampandrosoana ifotony. Tsy voasoratra ao amin'ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana ny fanomezana ny 400 tapitrisa ariary ho an'ireo vondrona fampandrosoana ifotony ireo ho ny HCC ka miteraka fitombona eo amin'ny fandaniam-bola izany ka tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Etsy ankilany ny andin'ny fahatelo amin'io lalàna io ihany koa izay manendry ny solombavam-bahoaka ho filohan'ny CLD dia nambaran'ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Araky ny hevitry ny HCC dia tokony olom-boafidy eny ifotony no isahana izany andraikitra izany ka tokony afainganana ny fametrahana ireo rafitra tsirairay eny ifotony dia ny faritra sy ny province.